ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmarabantsika indray afaka kotratra ity andatsinainy faharoapolo volana jolay ity izay anona fifalian'ny tompo amintsika ny boky ny mpitsara toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo no mofanaintsika anio mpitsara toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fakitsika aminaran'i Jesoa. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terebita tao Ofra izay any Joasy Bezerita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famiazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midiana. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah momba anao lehilahy mahery. Vao Jehovah taminy, indrisy tompoko raha momba anay Jehovah nahoana no ozoin'izao rehetra izao zahay? Ary iza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazain'ny razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra tany Egipta Jehovah, fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midiana. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka fonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana, tsy efa naniraka anao va? Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Misy ahitsika afaka malala ao atsara ina ny fomba famakintsika teny rehefa mamaky an'izy ity mantsika matetika mihitsy dia amin'ny andiny faraika ambin'ny folo ny hoe Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka. Matetika rehefa mamaky teny tsika indraindray dia tsika hoe fantaka foana fa tsy fantaka aneo fa fantaka. Ny fantaka dia azo pararata ho tsika ina tsika hoe fantaka fa eto fantaka nampiasain'ny Gideona dia fantaka. Ny fantaka dia hazo botribotry fohy izany izay roa zao ka fampiasana ohatra amin'ny fihazonana tadin'omby rehefa any ambanivohitra antsika ny any ina dia mahita omby mifatotra dia misy tady dia lay hazo atsatoka amin'ny tany miazona an'ilay tady iny no tsiny hoe fantaka. Na ataovy koa hoe tsy maninona fa na akoho aza mifatoranao indraindray dia asianao tady dia asianao hazo mitsatoka miazona an'ilay tady iny no tsiny hoe fantaka. Zany hoe ilay fantaka zany dia mety ho fohifohy izy, mety ho lava arakaraka raha ohatra ka fantaka hezonana tenina na hezonana omby na hezonana laika ohatra hoe misy trano manao trano lay ianao dia enjanona amin'ny tady dia asianao lay fantaka lay manenjana ny sisiny iny atsiny hoe fantaka. Dia mety ho lava mety ho fohy izy. Zay ilay hoe fantaka natao hanenjanan-javatra zany. Dia eto zany dia ny zavatra nitranga dia ao anaty zanatany na ataontsika hoe kejaina sy nampahorian'ny Midiana ny zanak'Israely ny Israely dia niantso vonjy tamin'Andriamanitra izy. Ny boky mpitsara moa dia izay mandrakariva ny tantara ny fangalam-pirin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Rehefa manao ny tsara ny zanak'Israely dia eo Andriamanitra tahy azy. Fa ny zavatra mitranga toa dia izao indraindray rehefa manota ny zanak'Israely dia ampanirahan'Andriamanitra zavatsarotra manasazy azy firenena zava-manahirana isan-karazany mampijaly azy. Ary dia rehefa mijaly izy dia mitodika any amin'Andriamanitra. Rehefa mitodika any amin'Andriamanitra indray izy dia mamonjy azy Andriamanitra maniraka mpitsara mamonjy azy. Dia afaka izy. Rehefa afaka indray izy ka mandeha tsara amin'ny fiainany dia adininy iray Andriamanitra. Dia maniraka fahavalo iray Andriamanitra mampijaly azy tsy hoe mampijaly fa mitaiza azy mba hiverenany amin'Andriamanitra. Dia miantso vonjy amin'Andriamanitra indray izy dia vonjen'Andriamanitra andran'Andriamanitra olona tsara fanahy nampitsara mamonty azy. Toy izany hatrany anatin'ny boky mpitsara. Ka eto dia ny Midiana no nampahory ny zanak'Israely ny Midiana. Ary dia tena nahatsiaro fangirifirina mafy mihitsy ny Israelita ny zanak'Israely zany. Ary dia niantso vonjy tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izany fahoriana zany nefa no namangin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary tamin'ny alalan'ny Gideona no nisehoana izay famangin'Andriamanitra izay famonjen'Andriamanitra izay. Dia io ary ilay anjelin'i Jehovah fa nipetraka teo ambany hazo terebita tao Ofra ao amin'ny tanàna izay tanin-drazan-dry Gideona zany io amin'ny fokony ny hoe Abezrita. Dia tao amin'ny foko io zany no foko efa mpiady io
no ataontsika hoe namangin'Andriamanitra any Gideona. Ary Gideona io fotoana io de io fa eo ampivelezam-bary amin'ny fantaka. Zany mihery miafina mba akavary ho an'ny ankonana. Raha tokony izy tsy azo natao zany satria ny vary de tsy avela midianina tsinjaina raha tsy amin'ny fotoana raha tsy satria alainy ny vary masaka. Tsara zany de mihery maka vary moramora io zany Gideona no niona tamin'ilay anjely. Zany hoe hitan'ilay anjely hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny Gideona. Maka mively vary moramora de mba tsy ho hitan'ny midianina, mba tsy ho hitan'ny olona. Mampatsiaro lay ataontsika hoe office du riz tamin'ny andro fanjanahantany. Tamin'ny andro fanjanahantany Madagasikara de tamin'ny ady lehibe faharoa de nisy fotoana tena sarotra ny vary. Any amin'ny taona nandritry ny ady lehibe faharoa io ka nalaina ny vary ny fanjakana frantsay mihitsy no ny feny vary teny etsa. Ny feny vary ary zay zokonjokony mety mbola mahatadidy an'izany hoe tany amin'ny taona 2 tamin'ny taona 1 amin'ny taona 9 dia ny fanjakana no mifeny vary ary mitolakariny ny malagasy mandeha maka vary. Ary tamin'izany dia indray ny vary any Antsahaza dia esorina voasana mihitsy ao an-trano. Alaina de voasana ao an-trano, endasina de voasana ao an-trano fa tsy satotona satria manjary raha vao misy maheno misy fanoto midoboka zany tamin'izany fotoana zany de matahotra satria nisy zolo tamin'izany fotoana zany teto Madagasikara nisy zolo zay manara-maso amin'ny alina sy ny sisa rehetra tamin'ny fotoanandro ka na tonga lay na tsy nisy teny etsena na ny sira aza na ny lampa aza satria nalainy fanjakana daholo tao anatin'ny ady lehibe falotsiny. De tsy misy afan'izany tranga tamin'ny andron'ny Midianina zao. Mangiry firmafy ny zanak'Israely. Nangiry firmafy ny zanak'Israely ary io Gideona fa mangalatra mively vary atotsika hoe mangalatra satria miafina ny Midianina hanazy ihany io fa tsy avelan'ny Midianina ho zony mihitsy ny mijinja sy mively zany vary zany ary divelesina moramora ny hazo kely zany mba tsisy ahita ny akana azy. Hitan'Andriamanitra ny fahoriany zany. De hoy izy mantsy an'i Gideona, Jehovah momba anao ny lehilahy mahery. De hoy Gideona, tsy maneso avy zany. Tsy hitanao ve zao fahoriako mihery maka vary zao. Tsy hitanao ve zao fahoriako mihery mamelona ny vady aman-janako zao. Dia nefa mbola lazainao momba anao Jehovah ny lehilahy mahery. De ny teny Gideona nandahatra manao hoe aiza ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra. Aiza ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra. No zano ataonao hoe mahery. Aiza ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra. Zany fantany zany rehefa komalala no entana mampaherentsika fanontanian'i Gideona ny lavaliny. Aiza ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra. Tsy fantantaraina taminay ve? Tantarainao razanay taminay fa Andriamanitra nitondra anay nivoaka ny tany Egipta. Andriamanitra nanafaka anay tamin'ny tanany Egiptianina. Andriamanitra nitondra ny namakivaky ny efitra. Andriamanitra namelona anay. Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina. Andriamanitra nitondra anay tamin'ny fitena mahatrerika. Aiza ny fahagagana ataony ankehitriny. To mangina izy, to tsy miteny izy. Ary to manolotra anay na afoy anay izy. Tsy misy hafa n'izay iainantsika ankehitriny dia afaka malala. Misy marary, misy mamoy aina, misy rava asa, misy misakafo. Fangaminy tsy Andriamanitra mahay fahagagana. Tsy efa nampianarana antsika tany amin'ny sekoly alahady ve? Tsy efa nampianarana anay tany amin'ny katekomena ve Andriamanitra? Tsy efa nampianarana anay tany amin'ny fampianaram-ponina isan-karazany ve mahay fahagagana ianao? Aiza ianao? Aiza ny fahagagana zany zao? Miandry an'izany fahagagana zany zay. Ary eto Gideona de miandry zany fahagagana zany. Ary betsaka amintsika koa rehefa komalala miandry zany fahagagana zany. Aiza ny fahagagana ataonao Andriamanitra? Fa nampianarana anay fa mahay fahagagana. Aiza zany zao ny fotoana ilanay an'izany. De eto rehefa komalala
inona ny valitenin'andriamanitra raha nametram-panontaniana Gideona ary nametram-panontaniana tsika amin'andriamanitra hoe aiza ny fahagagana rehetra ataonao fa zay zao no andrasanay. Inona ny valitenin'andriamanitra rehefa ko malala izy manao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka nava tsy nanao fahagagan'andriamanitra ry havako. Na inona ny fahagagana nataon'andriamanitra tsy le fahagagana nandrasany Gideona ny fahagagana nataon'andriamanitra fa fahagagana hafa mihitsy. Tsy nanao le fahagagana nandrasany Gideona izy fa fahagagana nataon'andriamanitra dia izy manao hoe mandehana amin'izao herinao zao vonjeo ny Israely tsy efa maniraka anao va zay ny fahagagana. Inona ny mahafahagagana an'izany ry havako malala hoy Gideona aiza ny fahagagana nataon'andriamanitra dia andriamanitra hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midiana tsy efa maniraka anao va. Voalohany indrindra havako malala dia inona nataon'andriamanitra, inona ny fahagagana nataon'andriamanitra, inona nataon'andriamanitra tamin'ny Gideona. Voalohany indrindra dia ity ry havako malala naveriny nantaony Gideona ahatsiaro ny mahaolona azy indray, ahatsiaro ny mahendrika andriamanitra azy indray. Ilay Gideona miery, ilay Gideona osa, ilay Gideona efa mandady amin'ny tany, ilay Gideona zay mangalatra tsy amina endrika hitantsika azy fa miery maka ny anazy, maka ny sakafony zay efa tokony ho anazy ihany, tokony hiotony atsembohany nefa tratra ny tsindry azo lena dia tsy samakany zany akory ampahabe maso faharesena azo lazaina hoe very mihitsy lay maha-olombelona nanaovan'andriamanitra azy. Teo andriamanitra manao hoe zay mahatonga azy ny teny manao hoe lehilahy mahery, lay fiarabanina dia avy hatrany dia mamerina any Gideona ao anatin'ilay maha-olona azy hoe lay lehilahy mpandresy tsy resy ianao, tsy osy ianao, tsy mendrika anao zao toerana misy ianao zao, tsy tokony ho enao no anao an'izao fa mahery ianao. Naverin'andriamanitra voalohany indrindra ny fahagagana nataon'andriamanitra dia namerina any Gideona amin'izay asiny maha-olona azy zay. Nivangin'andriamanitra tao anatin'ilay fahosana, lay fahavereran'ilay asina maha-olona azy Gideona no iny andriamanitra ny tonga lay anjelin'ny Jehovah tonga namangy azy ary niteny taminy hoe enao lay mandresy, enao lay mahery. Afaka malala zay ny asan'andriamanitra. Ny fahagagana voalohany dia izao ry havako famerenana ny olona indray ao anatin'izany fotsika hoe asina maha-olona azy. Zay ny an'andriamanitra. Tsy akasitran'andriamanitra ny fahaverezan-jo, ny fantrana, ny fahosana, ny faharesena, ny fandradizana amin'ny tany, vokatry ny tsindry azo lena. Tsy planin'andriamanitra zany, tsy planin'andriamanitra zany. Ny olombelona manaovan'andriamanitra azy dia mpamboatra ary mpamendrika tsara fa tsy olona resy, tsy olona mihery, tsy olona miafina, tsy olona kanosa fa olona mpahary, mpamboatra zavatra, mpanendrika ny tontolo iainanao tsara. Ary dia zay mahatonga ny teny hoe lehilahy mahery. Fahagagana dia zay ry havako malala tsy akasitrahan'andriamanitra aloha ny fahitana antsika mitanondrika. Tsy planin'andriamanitra antsika mitanondrika, tsy planin'andriamanitra antsika mandady amin'ny tany, tsy planin'andriamanitra antsika voahitsakitsaka sy voaosy, tsy planin'andriamanitra zany amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra. Tsy zany ny planin'andriamanitra momba ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra fa natao andresy, natao amboatra zavatra, natao ahary, natao any miendrika ny tontolo, natao hitantana ny tontolo amin'ny fahendrena. Zay ny dikany hoe olombelona. Fa ny faharoa ry havako malala zay nataon'andriamanitra tamin'ny Gideona dia izao tsy vitan'izay ihany hoe famerenana izay maha-olona zay mihitsy, fa ity tena nanala mihitsy lay ataontsika hoe lay Gideona nitokana samirery, nihidy aman-trano, lay Gideona mihery samirery. Ny teny frantsay hoe aliénation. Io Gideona fa tratra n'izay toetra mihidy, tsy mifandray amin'iza na amin'iza izay. Ao mizaka samirery, miondrika samirery, mitomano samirery, milongo samirery, misendo samirery. Tsy zay ny planin'andriamanitra amin'ny olombelona ry havako. Tsy izany ny planin'andriamanitra fa ny fahagagana ataon'andriamanitra dia izao ny fisokafan'ny olona amin'ny hafa.
sokafan'Andriamanitra ny olona ka manana misy hevina ny fiainany, misy dikany ny fiainany. Mandehany ianao makany amin'ny Israely, mandehany ianao makany amin'ny namanao, fa aza mihidy velona samirery ato anatin'ity fahorinao ity, aza milony samirery ity fahorinao ity. Zay le tenentsika hoe aliénation. Tsy planin'Andriamanitra zany afaka malala. Tsy ny olona mikatona samirery anatin'ny fahorina tahaka ny Gideona ny tadiavin'Andriamanitra, fa ilay olona mahendrika Andriamanitra azy, mifandray amin'ny manodidina azy. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra ifandray amin'ny manodidina azy, être social ho itsika, natao ifandray isokatra amin'ny manodidina azy, ho miara-mitondra mavesatra amin'ny namany, ho miara-milanja ny mavesatra amin'ny namany, ho miara-mifaly amin'ny namany, ho miara-mizara ny manta sy ny masaka amin'ny namany, miresaka, mitafa, mifanaka. Zay ny antsoina hoe olombelona amin'ny planina hananaovan'Andriamanitra ny olona rehefa afaka malala. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra ifandray. Zay no antony nahafatesany Saotao ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana dia azazonina fa fifandraisana. No zany dia zany rehetra zany ny dikany hoe mandehany ianao, misokafo ianao. Zay ny fahagagana. Valy ny fahagagana dia izao rehefa afaka malala. Fanokafan'Andriamanitra ny mason'ny Gideona ahatsiaro hoe tsy mendrika anao zao toeran'izao. Tsy zao ny planin'Andriamanitra eo aminao. Fa ny faharoa rehefa afaka malala. Ny andro fahagagana Gideona, fa ny faharoa nataon'Andriamanitra dia ity ry havako. Fanomezana andraikitra. Ny fahagagana rehefa afaka malala izay nandrasan'ny Gideona dia mahatonga ny olona tsy mandray andraikitra. Hotsika hoe ny olona mpiandro fahagagana dia matetika tsy tompona andraikitra izy. Miandry izy zany, tsy manao na inona na inona, miandry toloram-potsiny. Maniraka an'Andriamanitra sanatria anao ny zavatra rehetra. Hoe Andriamanitra anao fahagagana indray aloha izay amin'ity. Ianao efa voalaza fa mahay ny zavatra rehetra, ranomasina aza ny sarahanao, papelika aza ny menao fotsiny, ny manana latsakao, ny vatolampy nataonao tokan'isy rano. Anao fahagagana indray izay amin'ity indray mandeha ity. Ny fahagagana rehefa afaka malala izay nandrasan'ny Gideona eto dia ilay fahagagana tsy mampandray andraikitra. Tsy ilay fahagagana mahatonga ilay aliénation aloha itsika teo zay mahatonga ny olona tsy hifandraina amin'izy na amin'izy. Ary ny olona rehefa mpiandro fahagagana dia matetika tsy mila ny hafa. Tsy mila ny hafa izy. Ny olona mpiandro fahagagana dia tsy misokatra mihitsy amin'ny hafa, mihidy velona. Ny olona mpiandro fahagagana dia heveriny hoe izy sy Andriamanitra ihany, natsoiny hoe fonona dia izy sy Andriamanitra ihany. Heveriny vampy azy Andriamanitra. Ny olona mpiandro fahagagana dia tsy mila ny hafa mihitsy, fa Andriamanitra ihany ny ilay. Inona moa ny ilainy hafa? Inona ilain'ny mpiarabelana, inona ilain'ny hafa? Rehefa ohatra ka olona mpiandro fahagagana dia tsy mila izy sy Andriamanitra ihany amin'ny antsoina hoe fiainana, fa tsy misokatra amin'ny hafa mihitsy izy. Ary dia zany rehetra zany nahitsiny Andriamanitra tamin'ny Gideona, satria niandro zany fahagagana zany Gideona hoe aiza ilay fahagagana fanaon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra hoe tsy zany ny fahagagana miako anao ankehitriny, fa mandehany ianao. Avako malala ho atsika miandro fahagagana ankehitriny dia izao fandraisana andraikitra. Mandehany ianao, raisiny andraikitra, fandraisana andraikitra. Ny olona tsy hoe mifanohitra koa ny fandraisana andraikitra sy ny fahagagana rehefa afaka malala. Fa ny fahagagana tsisy fandraisana andraikitra tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fandraisana andraikitra no ahitanao ny fahagagan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tsy mandray andraikitra ianao. Ary zay no nahitsy ny tompo tamin'ny Gideona amin'ny teny hoe nijery any Gideon'Andriamanitra. Ny dikany hoe nijery dia toinao inony ty ataonao, inony ty lazainao. Misy andraikitrao amin'izao zavatra izao. Misy fizisianina Amerikana anankiray ny teny manao hoe manjaka ny ratsy atao amin'izao tontolo izao. Tsy hoe noho ny mpanao ratsy, fa noho ny tsy fampin'ny fandraisana andraikitra. Ny mpanao ratsy ozy efa mpanao ratsy, zay ny asany, zay ny fiainany. Fa ny tsy fandraisana andraikitra ny tena mahatonga ny ratsy manjaka. Ary marina zany dia afaka malala. Ny ratsy manjaka dia matetika tsika mitanisan'ny mpanao ratsy fotsiny ihany. Ka zao nge ilay mpanao ratsy, ka zao ange nataony Midianina, Midianina nge tena mampijaly, jerety alainy daony sakafo rehetra, jerety ataony Midianina. Dia manjaka ny ratsy satria avelanao manjaka izy. Manjaka ny ratsy satria tsy mandray andraikitra ianao. Ary zay ny fahagagana ataon'Andriamanitra eto hoe tsia, aza avela anjaka ny ratsy fa mila mandray andraikitra ianao. Dia afaka malala mampahery ianao.
azafatra mitanisa fotsiny hoe zao ny ratsy faraiso ny andraikitra inona ny andraikitra ao anatin'izany fandraisana ao andraikitra zany no hipoirany fahagagana ho Saint Augustin azafatra mpitanisa fotsiny manao hoe tena ratsy zao vanim-potoana zao tena ratsy ny vanim-potoana ankehitriny tena ratsy ny fiainana ankehitriny fa ny fiainana ankehitriny de enao ny fotoana ankehitriny de isika raha tsara isika de tsara ny fotoana fiainana ankehitriny aza miteny hoe ratsy ny fotoana fa ny fotoana de isika aza miteny hoe ratsy ny vaninandro de isika fa raha miova isika de miova ny vaninandro dikan'izany rehefa malala inona ny dikany Saint Augustin ndeha iova ndeha andray andraikitra mandehana amin'izao herinao zao rehefa malala mitram-panotanintsika manao hoe aiza ny fahagagana ataonao Andriamanitra de zao ny valitenin'Andriamanitra raiso ny andraikitrao fa ho avy ny fahagagana ninao aloha fa zao tenin'Andriamanitra de mamerina anao amin'ny antsoina hoe fandraisana andraikitra inona andraikitra miandry ianao mijoro fantaro inona ny manodidina anao inona ny zavatra andrasana aminao ary amin'izao herinao izao tsy hoe mitady zavatra hafa ianao hoe mitady tsy mamorona ny tsy misy fa amin'izao herinao zao ekeo amin'io herinao io amin'ny fahalemenao io amin'ny mahayanao anao io amin'ny tsy fisiny io aminao io meteza ijoro fa aza miondrika mitsangana maneke ijoro maneke ho ampiasaina ho fiasana operataran'Andriamanitra fa raha ndrevako malala inona koa nataon'Andriamanitra manoloana ny fandahana petraka Gideona aiza ny fahagagana rehetra ataonao Andriamanitra de ny tompo hoe mandehana amin'izao herinao zao vojeo ny Israely amin'ny tanana Midiana tsy efanandraka anao fa faharoa tsika fandraisana andraikitra fa ny fahatelo inona fahatelo ry afaka malala fa mpahafantarana amin'ny Gideona fa ny olona rehetra de manana ny tandrify azy azon'Andriamanitra ampiasaina mpandray anjara ao anatin'ny tantara sy fotoana mantsy amin'ny 10 de hitanisy Gideona manao inona koa moty izaty zangy ataoko hoana ary ny famonjy azy zavy madinika kely tsisy dikany zany mahantra indrindra zany malahelo indrindra aminay menaka amin'ny fokony Israely ny fokoko ny fianakaviako tsy de manahoana inona no andehanako amin'izany inona no idirako amin'izany Andriamanitra izay le resantsika hoe lay fahantrana lalina tao anatin'ny Gideona de nanjary napisy lay aliénation na lay izy tsy mety mifandray tamin'izy amin'izy izy nikatona izy ny hevitra fa izy samyreriny sy ny fahoriany ihany izy sy ny olany ihany de tsy niandry afa tsy fahagagana izy ny velona fa tsisy ninona azo ny atao mihitsy amin'ny famahana ny olany afa-tsy ny fahagagana irery ihany ny velona ny fahagagana ataon'Andriamanitra irery ihany mahafaka azy eny de afaka malala fahagagana ataon'Andriamanitra otsika teo fa zao fahagagana mitaky inona mitaky fandraisana andraikitra fahagagana mitaky inona mitaky heritsaina hitraka mitaky fahavonona sy fanapahan-kevitra hijoro zay ny fahagagana diavin'Andriamanitra iasan'Andriamanitra ary ny farany de zao fahagagana tian'Andriamanitra atsiaro Gideona fa na de zay verinao madinika indrindra ary tena ataon'Andriamanitra andray anjara ao amin'ny fiainam-piarahamonina misy filozofy anankiray antsoina hoe Simone Weil zao ny teny'ity vehivavy ity zay fantatsika satria frantsay izy de hoe teny'ity vehivavy ity manao hoe ny olona rehetra de na iza de tena mpandray anjara ao anatin'ny tantara ary manana zo andray anjara ao anatin'ny tantaram-piainany sy ny tantaran'izao tontolo zao na iza tsy voatery hoe tsy maintsy olona malaza be tahaka ny Churchill ve sa tahaka ny Einstein ve sa tahaka ny Pythagore ve sa artista malaza tahaka ny Mozart ve sa iza tsy fantatro ny olona mietrehitra hoe reny vao antsony hoe mpandray anjara ao anatin'ny tantara fa za madinika kely tahaka ny Gideona ve za olona tsotra tsy manana inona za raha fa nahita fianarana nga sanatry olona tsisy ninina tokony ilana akory de zay mahatonga ny Simone Weil letsy ny teny manao hoe tsia na iza de tahaka ny briky eo anivon'ny trano anankiray ka raha tsy hoe ny briky iny de misy lavaka eo de tahak'izay ny olona rehetra izy azany rehefa koa malala ny dikany ty fampahirezana nataon'Andriamanitra ny Gideona ty hoe enao ilain'Andriamanitra enao de tompon'andraiky azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ny olona rehetra
tsy voatery ny matanjaka ny manatsaina ny ambony firazanana ny mahay tsy zany no ampiasain'andriamanitra tsy zany ampiasain'andriamanitra zany fa azo andriamanitra ampiasaina kory avako malala ny olona rehetra ao anatin'ny tantara ny olona rehetra ny mandray anjara ao anatin'ny tantara zany rehefa malala zany de fahagagana zany de fahagagana ary raha mijerytsika le afako malala tantaran'ireo olo malaza de ataotsika hoe tantaran'ny Nelson Mandela raha eto Madagasikara fotsiny ary ny tantaran'ireo zoko ray am'ireny isan-karazany de ohatran'ny Gideon zao daholo enao io no andrasan'Andriamanitra aza mietrehitra hoe zavy Andriamanitra inona ny vitako amin'izany zavy Andriamanitra bozy zao tsy mavidety izaty zaka tsy marefy be ny fahasalamako alajerety izy zao aiza ny avitako amin'izany ndraiky enao io mihitsy no andrasan'Andriamanitra fa mety iza ry avako malala am'izao herinao zao mandehana mandray anjara am'izay mety ho famahana ny olona tandrify ianao zany ry avako malala miarika zavatsara tsika kehitriny isy ny fahagagana tsy miova Andriamanitra de mety metra-panontaniantsika manao hoe aiza ny fahagagana Andriamanitra kehitriny fa mahay zavatra rehetra ianao tsy ry avako malala isy ny fahagagana fa izao tsy lay fahagagana neritreretinao fa lay fahagagana andrazan'Andriamanitra aminao de ty ndao zatsy izy mijoro andao zatsy izy andray andraikitra andao zatsy izy andray anjara joro amin'ny finoana azay no ampahirizanareo karoka ny fanafody ireo mpitsabo ireo rehetra zay mandray anjara am'izao zavatra rehetra de fahitanao fa fahagagana sakafo tsara ny masonao am'izao zavatra izao fa na eo aza ny rofinaretina sy ny varanaretina de mahita fahagagana ianao rehefa mijoro tahaka ny Gideona tao aza tsy izy afako malala ao anatin'ny fiainanao isan'andro de aza ho isan'ny mpiandro fahagagana tahaka ny Gideona tany am-poalohany fa mety iza kosa andeha am'izao herinao zao eny am-pandehanana no ahitanao fahagagana aza miandro fahagagana vao mandeha fa mandehana de mahita fahagagana ianao fa afakisika tompo misaotra anao zahay fa tsy zanaky ny fahagagana fa zanaky ny fonina sy ny fahasoavana tsy miandro fahagagana zay vao andeha tompo fa to aminao andeha ahita fahagagana ny am-pandehanana to aminao andray andraikitra to aminao ino to aminao atoky to aminao tsy ankina amin'ny herinay fa hanaiky ny fahatsoranay ny fahalemenay amin'ny fanaovana ny fijoana vavolombelona de ndreto zay tompo sotra ny am'izany fampahirizana izany terizo olona mandray andraikitra vavolombelonao amin'ny fahatsara-piainana ny tokantranonay ny asanay apetraka fiaino am-pelantananao de manampiry ireny tsy salama manampiry ireny mpitsabo manampiry ireny isam-baravarana ianao ary amarino aminay ny teninao manao hoe tsy efa maniraka anao va anaranao Jesosy Kristy tompo amen.